andokatra ny baiboly ny ten'Andriamanitra voalohany raha tsika mijery dia ao amin'ny Korintiana voalohany toko faharoa dia ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Korintiana voalohany toko faharoa ny andininy fahaenina ambin'ny folo dia izao ny vakan'izay ten'Andriamanitra izay amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy ny baiboly mantsy antsika hoe fa iza no nahafantatra ny sain'ny tompo mba hampianatra azy, fa izahay manana ny sain'i Kristy. Dia ho any amin'ny Salamo 7:9 tsika dia izao no lazain'ny mpanao salamo efa eo ambony lohana io azafady. Salamo 7:9 hoy ny ten'Andriamanitra hoe ny anao ny sitraponao Andriamanitra no sitrako ary ny lalanao no ato anatiko. Dia toizantsika ihany efa hitanareo mivaky eo moa écran ao Romanina toko faharoa ambin'ny folo dia ny andininy voalohany. Filipiana toko faharoa andininy fahadimy azafady. Aoka ao aminareo zao saina izao izay tao i Kristy Jesosy koa, izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra ho fikirina mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra, fa nofoanany ny tenany tamin'akany endriky ny mpanompo sy ny natongava no manam-pitoviana amin'ny olona. Ary rehefa hita fa nanatare olona izy dia nanendry tena ka nanaikatra amin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana. Ary ny farany Timoty voalohany toko faharoa ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahaenina. Timoty voalohany toko faharoa ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahaenina. Rehefa hitatsika dia izao no lazaina amin'ny anaran'ny Tompo fa iray no Andriamanitra ary iray no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona, dia Jesosy Kristy izay olona, sady nanolotra ny tena no avitra isolon'ny olona rehetra dia zavatra ho fitory amin'izao androny izao. Amen. Ndao hivavaka folotsika ary raha eo androany dia apetraka eo anatrianao aloha teninao izay novakina ireo, ampianaro ny sainay alala ny zava-miafa ny teninao, mitenena amin'ny fanahanay tsiraray avy ianao mampahereza anay. Ianao ilay Andriamanitra mampahery, noho ny baiboly hoe indray mandeha no nandrenesako an'Andriamanitra, nanao hoe indroa no nandrenesako an'Andriamanitra miteny ianao. Dia androany ry Andriamanitra tsy miova ao, mivavaka mpianaro izay tsiraray avy mba tena ahery amin'izao fitondrana ny teninao izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny loha hevitry ny tenin'Andriamanitra androany dia hoe manahafa ny Kristy, manana ny toetsain'i Jesosy Kristy ianao. Zay ny ampianaran'ny baiboly antsika zany hoe isika dia manana modely, ny modelitsika dia Jesosy. PDB zao ny olona zao moa zao vao nalaza be ny mondial teo dia rehefa dinianareo nge fanekabeazany metombolony, za tsy teny hoe tsika mianakafy fa za tsy tena manaraka fa ndeha moa dia atao an'izay hoe ny etom-bolon'ireo tanora sy amina mianakavy ireo dia misy modely jerijereny eny ambony terrain eny hoe ny amina ohatra misy volana eo amin'ny volany manao volana daholo ny vahoaka rehetrarehetra samy manaraka ny amina ohatran'izao. Rehefa misy olona malaza laza ny vehivavy moa dia hoe atao amin'ny lehilahy ray ny disopina nge ohatran'izao dia iny daholo ny iarahan'izy rehetra. Ndray ianao mahita olona telo mitovy akanjo daholo ny eo aminao eny an-dalana, samy mijery ny lehilahy ray ny disopina reny dia mitovitovy ny akanjony. Dia ohatran'izay ilay izy hoe tsy amin'ny fiainana ihany fa amin'ny fanompona an'Andriamanitra ny indrindra dia mampianatra antsika ny baiboly hoe aoka ianao anahaka ny Kristy. Izay no mahatonga amin'ny Paoly miresaka amintsika eo amin'ny Korintiana voalohany teo hoe izahay manana ny sain'i Kristy. Neny Paoly zany izay tena afaka nilaza mihitsy izay tena efa nanahaka ny Jesosy dia ny toetsainay dia mitovy amin'ny toetsain'i Jesosy, ny fomba fijerinay dia mitovy amin'ny fomba fijerin'i Jesosy. Rehefa mieritreritra zavatra izahay dia ny fomba fijerin'i Jesosy no hijerenay azy. Izahay
dia manana ny sainy Kristy ary tsy Paoly ihany, tsy olona vitsivitsy ihany fa tsika rehetrarehetra dia ampianarana ary tokony hanaraka an'izany hoe manana ny sainy Kristy ianao. Ny fomba fijerantsika zany tokony tena ovana mihitsy. Hoy ny epistolo an'ny Romanina hoe ny ovany fanavaozana ny saina. Mila tena ovaina ny saintsika, mila tena tonga saina vaovao ny saintsika, tonga tahaka ny fisainan'i Jesosy amin'ny zavatra rehetra. Dia androany mba te hijery zavatra anankitelo raha ohatra ka manaiky ny fotoana, mba hiarahantsika mijery hoe inona ny zavatra tokony alaintsika tahako amin'izany hoe sain'i Kristy izany. Inona no fihetsiky Jesosy, inona no toe-tsain'i Jesosy tsara izay tokony ho alaintsika koa eo amin'ny fiainantsika, amin'ny fanompontsika an'Andriamanitra izao. Ny voalohany aloha leo amin'ny Salamo 20 teo, tenin'Andriamanitra mikasika an'i Jesosy io. Ny an'i Jesosy zany dia mazava ny azy, ny anao ny sitraponao Andriamanitra, itia mba hanao ny sitraponao. Zay ny an'i Jesosy ny antony nahatongavany tety amboniny tamy tety, hoe ny azy dia ny anao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny sainy rehetra, ny fony rehetra, ny momba azy rehetra dia nentiny tamin'izay daholo hoe anao ny sitrapon'Andriamanitra, anatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa ity ny sitrapon'Andriamanitra dia ho ataoko, rehefa izao ny fitondran'Andriamanitra dia ho ekeko. Ny an'i Jesosy ny zavatra tena lehibe tao aminy dia izay, ny anaika ny sitrapon'Andriamanitra. Izany nahatongavany anao ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa mivavaka ny tompo tao Getsemane dia hitantsika rehetrarehetra ngamba tsaronao mivavaka lehibe izay nataon'i Jesosy. Dia izao no nolazainy tao anatin'ny vavaka hoe raha eo, raha sitrakao dia esory amiko ty kapoaka ty. Kanefa ahoana ny toerana? Aoka tsy ny sitrapoko anefa no atao fa ny anao ihany. Zay ny tompo zay, zay dia saina nananan'i Jesosy zay, hoe rehefa sitrapon'Andriamanitra io dia ataoko. Rehefa mahafaly an'Andriamanitra io dia ataoko, satria Andriamanitra no miteny an'io dia ataoko. Ary raha misy zavatra raha tsy tiany mitranga amin'ny fiainana, ohatrany hoe raha ny tokony izy tokony mba hialana, tokony mba tsy hitranga, fa rehefa fantany hoe zay ny sitrapon'Andriamanitra dia niekeny ampitiavana izany, ny anao ny sitraponao Andriamanitra. Ary zany ny toe-tsain'i Kristy, ny sain'i Kristy tokony alaintsika tahaka voalohany, hoe tokony hanana toe-tsaina ianao tena mazoto sy tia manao ny sitrapon'Andriamanitra. Zany no tokony ho toe-tsaintsika mpanaradia an'Andriamanitra zany hoe toe-tsaina tena mazoto manao ny sitrapon'Andriamanitra. Miazakazaka mihitsy amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Hoe inona ny sitrapon'Andriamanitra ty? Tsy maintsy ataoko sitrapony. Zay le sain'i Kristy, manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ny olona namantsy angeda indraytsika kristianina fotsiny, fa tsy tena mitovy amin'ny Kristy. Nefa ngerany tena marina zany kristianina zany dia zay mihitsy mpanaradian'i Kristy olon'i Kristy dia tokony hanahaka ny Kristy hoe rehefa sitrapon'Andriamanitra dia atao. Zany ny toe-tsaina tena tsara zany rehefa tokony hanananao, tokony hitomba ao aminao zany, ary tokony hiova amin'izany mihitsy ianao, miova ho amin'izany. Olona tena tia manao ny sitrapon'Andriamanitra, na mora io na sarotra io. Ny sitrapon'Andriamanitra hoe izay voalaza eo anatin'ny Baiboly tsy aro hoe mora atao daholo. Misy amin'ireo mora atao. Ohatra hoe mety moramora amintsika zany hoe tonga ho ny sivrim-bavaka tsy tapaka sana. Tonga rehefa lahady, sitrapon'Andriamanitra. Baiboly miteny aza mafiny fiarahana, tonga fa zay sitrapon'Andriamanitra. Moramora amintsika koa zany hoe aza mamono olona. Sa efa misy olona namono olona teto zao hoe efa nahafaty olona ianao, mety tsy misy akory na tamin'ianao mbola tsy mivavaka ary. Azonareo misy zavatra indrindra moa tsika manompo ny toma na tsy mamono olona zany na inona na inona, tsy mamono olona fa tsy sitrapon'Andriamanitra. Misy zavatra mora, fa misy zavatra koa amin'io sitrapon'Andriamanitra io. Fa raha tiantsika ny hanahaka an'i Jesosy dia tsy maintsy miditra amin'izay nefitsika. I Abrahama haintsika tsara ngamba ny tantara ny vavy mety foana. Jerenareo tsara ny sitrapon'Andriamanitra zany nangatahana tamin'ny Abrahama dia hoe Abrahama, atolory ny zanakao lehilahy tokana. Atolory.
Ndana no fanatitra ho an'Andriamanitra izy. Tsy zavatra amory zany. Tsika zao miteny an'le izy dia nataony ny Isaka dia anona fa Abrahama nge zao raha ivolana melohany io Andriamanitra no miteny hoe amin'ny andro ohatr'izao dia amin'ny toerana ohatr'izao andana hoe Isaka fa tsy matory izy, mieritreritra izy, miasa loha izy, Andriamanitra dia tena omeny, tena zany mihitsy zay ny sitraponao, sao dia mba misy zavatra tena zay ve ny anazay mihitsy ry Abrahama, atolory Isaka. Tena mafy taminy ary. Mainka koa moa Isaka tamin'ilay andro anolorana azo an'Andriamanitra, mbola mametraka fanontaniana mandratra foko. Orikaka eo. Fa andehanao fanatitra tsika. Eny an-tananao iny aloha misy afokasika. Io ny kitay. Fa aiza rikaka izay zavatra atao fanatitra. Hoe Abrahama ampinoana manao hoe Andriamanitra no ahita anaka. Fa manindrona amin'ny fonene zany. Ianao mangena atao fanatitra anaka. Fa zay le hoe manaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Ohatra ny Kristy Jesosy ihany e. Hoe neny Jesosy rehefa io famonjenantsika io ny sitrapon'Andriamanitra hoe tsy maintsy io ny lalana izorana dia nanaiky Jesosy hoe aoka tsy ny sitrapoko ane no atao fa ny sitraponao. Dia nataony zany. Nataony ampitiavana zany. Tsy natao taony fotsiny fa tena ampitiavana ny nanaovany azy nandorany tenany ho fatiny ny fahotantsika riavana izay manatrika mila mianatra amin'izany ianao. Tsy amin'ny sitrapon'Andriamanitra moramora atao ihany, fa amin'ny sitrapon'Andriamanitra rehetra mihitsy dia aoka hanana ny sain'i Kristy ianao hoe tanteranao izy. Nisy zazakely tatao aminay indray andro nampomeny. Misakafo zay dia henan-kisoa angamba ny laoka ka izy tika hono tsy tia anana. Dia eo izy melohan'ny ananana an'io sakafo io. Vaniny tsara, sorona daholo ny anana rehetra aloha. Dia le anana miraikiraikitra amin'le hena reny, sorona. Hitanareo amin'izay le aso. Dia zazakely tiako. Misy potiny kely. Tena kely. Iaho encore. Dia mbola sorona ihany. Tsy azo asiana mihitsy. Ane sorona. Vanina daholo. Hoe ty tsy tiako. Ty tiako ty no hoaniko. Ty tsy hoaniko. Indraindray ny mpino manao an'izany. Siva sy vanina le izy. Ty sitrapon'Andriamanitra, ty tonga dia fa atao ty. Fa ity aloha, ty mbola miany. Fa ny olona manana ny sain'i Kristy dia atao ny sitrapon'Andriamanitra rehetra. Aoka ny sitraponao no atao. Ary faharoa manaraka an'izay, tsy hoe manao ny sitrapon'Andriamanitra fotsiny, fa manaiky ny sitrapon'Andriamanitra koa. Manaiky. Io koa zavatra tena ohatran'ny sarotra amintsika indraindray hoe manaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Azony tsika manana ny hevitritsika manokana, manana ny saitsika manokana, manana ny zavatra tiatsika hitranga manokana isika. Samy manana ny azy tsika. Ary Andriamanitra mahalala tsara an'izay fa ozy rehefa Andriamanitra hoe ny olana ane dia ny fihevitra reo tena indraindray mifanipaka ny antsika araka izy. Nenareo makany avaratra, miah makany atsimo. Ny lalanareo ange raha olona tsy mba lalako e. Tsy tena afaka amiray lalana ny antsika indraindray. Nareo mieritreritra amin'ity, ny anefa ity no eritreritra. Dia eo anatrehan'izay, ny olona manahaka an' Jesosy dia tsy maintsy manaiky ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fiainana. Tsy maintsy manaiky. Hoe zay zany aloha ny fitondran'Andriamanitra. Misy amin'ireny indraindray mora amintsika ny manaiky azy. Hoe zay zany, fa misy zavatra miatra ny anatin'ny aitsika any. Eo tsika ohatra, ahoana koa ary izy ity, Jesosy, fa ahoana ihany, zay nge mba manompo hoe, fa tsy zay le izy, fa mila mianatra ohatran'i Jesosy koa ianao. Aoka tsy ny sitrapoko no atao, fa ny sitraponao. Zay ny sain'i Kristy. Mikatsaka ny sitrapon'Andriamanitra, manaiky ny sitrapon'Andriamanitra, dia zay no ataony hatramin'ny farany. Mianarana zany. Ny zavatra tokony ho haitsika mianakavy dia ndaontsika iombona hiaraka amin'ny Joba hoe tsy azo ferana ny fisainanao. Andriamanitra io ange tsy azo ferana ny fisainana. Avo loatra izy ka tratrantsika. Ambony loatra ny fandaharany sy ny fieviny ka indraindray tsy azotsika ametrahana fanontaniana akory. Fa na izany na tsy izany tokony ho azonao an-tsaina Andriamanitra ny tompony hery rehetra.
Andriamanitra ny tompon'ny fahefana rehetra, tsisy olona eo ambonin'Andriamanitra mihitsy na iza Andriamanitra ny tompon'ny teny farany amin'ny zavatra rehetra. Amen. Efa nasehon'Andriamanitra zany ao anatin'ny Baiboly, efa nasehony tamin'ny fiainantsika koa. Rehefa tian'Andriamanitra hisaraka ny ranomasina, izy ny tompon'ny teny farany dia misaraka eo. Rehefa tian'Andriamanitra hiambina ny masoandro, ninona lalàna efa mipetraka ara-tsiantifika eo, dia ozy Andriamanitra hoe non mijanona aloha ny andro. Dia rava daholo ny teoria ny siantifika rehetra tamin'iny fotoana mijanona aloha ny andro eo. Tsy metsika. Ohatr'izay koa rehefa tian'Andriamanitra akatona ny varavaran'ny lanitra, tsy hilatsaka ny ranon'orana ao anatin'ny 3 taona sy endin'olana, dia ataony izany. Ninona lalàna ty toerana ty tsy tokony hisy mosary, fa misy rehefa izay ny sitrapon'Andriamanitra. Rehefa sitrapon'Andriamanitra na lela famaky atsipy anaty rano ao hoe vy be, dia mitsingevana ihany iny aloha. Dia ao indray aloha zany Archimède sy ny teoria rehetra nampianarana tamin'ny classe de 3e ka hoe ahoana moa izy ty, toa tsy miletika le izy nefa mavesatra. Fa zay ny an'Andriamanitra, tompony teny farany izy. Rehefa ny aretina mitenenina mitsahatra ianao, dia mitsahatra ny aretina. Rehefa ny fahafatesana mitenenina tsy mahazo mihetsika ianao aloha, dia ny herin'ny fahafatesana miemitra ihany koa. An'Andriamanitra ny hery rehetra, an'Andriamanitra ny fahefana rehetra, dia tia-tany heran'izao rehetrarehetra izao. Amen. Dia tokony ho mora aminao ny manaiky raha azonao zany. Hoe matoa zany aloha tia mitondra an'Andriamanitra ny fiainako, dia izay zany aloha ny fantany fa mahasoa sy mahatsara. Hainy ny hoavy rehetra, fantany ny fiainako rehetra, dia manaiky. Zany ny toe-tsain'i Kristy zany. Anisan'ny zavatra olana be tamin'ny zanak'Israely mihitsy io tsy fahaizana manaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Nomonona foana. Ny zanak'Israely zany raha vao misy zavatra tsy metimety kely amin'ny sainy, dia tsy afaka miteny mihitsy hoe sao dia mba zao kosa aloha ny fitondran'Andriamanitra. Fa tonga dia efa mimonimony, tonga dia efa mimonimony, tonga dia efa manometsiny, tonga dia efa mitady hoe izy indray ny responsable. Ry havana, misy fotoana tsisy responsable mihitsy. Misy fotoana hoe manaiky ianao hoe sitrapon'Andriamanitra eo, dia izay aloha ny ekeko avaky. Amen. Manaova tahaka an'i Jesosy. Manahafa ny Kristy amin'izay lafin'izay. Aokantsika hanana ny sain'i Kristy, hanao ny sitrapon'Andriamanitra, hanaiky ny sitrapon'Andriamanitra. Izay ny zavatra voalohany tao amin'i Jesosy. Ny zavatra faharoa tao amin'i Jesosy koa, ary ny rahantsika namaky teo zay, dia hoe Jesosy dia Andriamanitra. Andriamanitra tany an-danitra izy. Izay no ampianarin'ny Paoly antsika hoe nanam-pitoviana tamin'Andriamanitra izy. Mbola tsy azo rehetra izao dia efa izy. Hoy Jesosy miresaka amin'ny Jiosy hoe fony tsy mbola ary Abrahama dia efa izy aho. Dia hoy izy koa mivavaka amin'ny Jaona 7:20 manao hoe raha eo mankalaza ny amin'ny voninahitra izay niarahako nanana taminao, fony tsy mbola ary ny fanorenan'izao tontolo izao. Mbola tsisy ny zavatra rehetra dia efa teo Jesosy Andriamanitra rehetra izy. Mystera lehibe amintsika zany, fa famarinana lehibe ara-Baiboly koa. Miaraka amin'izany ny voninahitra, miaraka amin'izany ny fahefana, miaraka amin'izany ny famendrehana rehetra. Fa zao nefa tsy nataon'i Jesosy ho zavatra ho fikirina mafy io, fa nofohanany ny tenany tamin'nakany ny endrikitsika olombelona mpanompo, tonga olombelona feno ohatratsika izy, na dia Andriamanitra azy. Hitanareo zany raha alaitsika ohatra amin'ny sary haitsika amin'ny fiainana andavanandro, dia ohatrany hoe misy mpanjaka anankiray, io mpanjaka anankiray no ny antony hoe ho famonjena ny vahoakany, dia niala teo amin'ny sezany sy ny toerany sy ny fanajan'ny olona teo. Mpanjaka izy mananjoa, fa nielany zay, nielany ny trano tsara tare, nielany ny mpanompo be dia be, nielany ireo olona zay tsy mitsahatra miteny zavatra mahafinaritra aminy, isaky ny misy ilainy dia tonga. Nielany zany rehetra, dia lasa nipetraka tany amin'ny tanàna, tany ambanivohitra kely, lasa tonga olona ory, lasa tonga olona mahantra kely, nefa mpanjaka nanana ny zavatra rehetra, tsisy izay nahory azy mitovitovy amin'izany Jesosy. Satria ny tao anatin'i Jesosy dia hoe tsy mampaninona ny manetry tena raha izay ny amonjena ny olona. Tsy mampaninona ny mihetry farany ambany, ary raha fahalalako azy tena farany ambony izy. Izay farany ambony indrindra azontsika eritreretina dia mbola ambony izany izy. Fa rehefa tonga kosa izy nefa dia tonga tany amin'ny farany ambany indrindra.
endrika ny mpanompo ny farany ambany indrindra ny andevy dia izay mihitsy ny toerana nisy azy nanetry tena Jesosy hatramin'ny fahafatesana. Andriamanitra nanaiky ho faty. Dia hozy Paoly hoe aoka ho ao amintsika izany sain'i Kristy izany tsy natao vakiana fotsiny fa natao alaitsika tahaka koa izany hoe ny fanetretena lehibe tao amin'i Jesosy aoka izany koa ny toe-tsaina entinao amin'izao fanomponan'Andriamanitra izao hoe olona manetry tena ianao. Amen. Olona mahay mihetry ianao. Zany hoe tena toe-tsaina lehibe. Matetika ny zavatra hita dia hoe fomba fijerin'ny olona hoe rehefa manetry tena ianao dia ambany ianao zay. Zay ny fandanehan'ny olona azy. Nen'ny olona zany hoe ny olona manompo dia ambanimbany. Fa ny patron sy ny ambonimbony rehetra tsy afaka manompo izy. Tsy hitatsika zany amin'ny fiainana andavanandro. Hoe zay nen'ny olona. Ny tena falebiazana zany amin'ny olona dia hoe rehefa manana fahefana tsara ianao dia manao hoe fotsiny ianao dia tonga daholo ny olona rehetra. Manao hoe fotsiny ianao dia efa manaiky daholo ny olona rehetra. Zay ny tena falebiazana amin'ny olona. Dia mitady an'izay ny olona. Manao zay samy mba hananana ny fahefana kely. Ny général mamely zay eo ambaniny dia zay eo ambaniny mamely dia mamely dia tonga ary amin'ilay soldat anankiray ary dia iny koa mba mamely ny mpanampiny ao an-trano koa iny rehefa avy eo. Dia ilay mpanampiny koa rehefa avy eo mba mamely an'ilay vady aman-janany antsoka hoe za efa miasa mafy asa izy. Dia any amin'ny alika ny fiafarany ilay zazakely mandaka ny alika izy. Samy mezaka daholo hoe samy manana toerana kelikely. Dia zay samy manana toerana kelikely, samy miezaka. Fa ao amin'Andriamanitra dia mifanohatra tanteraka amin'izany. Ny tena falebiazana dia ny fanompona. Ny tena falebiazana dia ny fanetrena tena. Zay nen'i Jesosy ary nahatonga azy nampianatra ny mpianany tandremo. Satria ny mpianatra koa efa nanomboka za nge evangeliste. Hay, za apôstôly izy anankiray zavatra efa natsoina ho apôstôly. Fa za nge mampiavaka samy apôstôly za sady mampianatra. Za nge zao nga tsy hitanareo dia nanomboka ny ady hevitra teo ny mpianatra Jesosy hoe iza ny tena ambony. Ny sasany manao hoe za nge ny natsony voalohany Matio mangina aloha ianao efa tany amin'ny fahasivy tany aloha ianao mipetraka. Zay ny natsony voalohany teny amoron'ny ranomasiny Galily ozy ny sasany. Ny sasany manao hoe tamintsika natsony voalohany zany zokiny rindry. Fa ory André manao hoe ory reto za daholo ange ny taona ny ankabeazanareo. Za ny mpianatra jona ny filotalen'i Jesosy voalohany. Za ny tena lehibe ato. Raikitra ny adema. Hoy ny tompo hoe rakizy zao zay manetry tena zay te ho lehibe aminareo dia aoka izy ho mpanompo. Dia nomeny ny tompo mihitsy zay modely zay tamin'ny nafatesany teo amin'ny azo na dia faratapony ary izy tena naikilidina fa aoka izany sainy zany no ao aminao. Ny fanompona dia falebiazana ry havana. Ny fanetretena dia falebiazana eo anatrehan'Andriamanitra. Ary azafady fa tsy haiko hoe inona ny tena toetra qualité anankiray volamena anankiray zany eo anatrehan'ny tompo. Manetry tena. Maro ny olona na dia amintsika kristianina na dia zay pasteur manana olana be ihany zay satria ohatrany hoe te hotompona. Zay zany ny olona te hotompona izahay. Fa zany nge tsy tao amin'i Jesosy ny zanak'olona tsy tonga mba hotompona fa mba hanompo. Ary nanolotra ny ainy ho avitra isolona maro. Fa ndraindrayntsika ohatrany te hotompona ry havana zay manatrika eto. Raha mbola azonao atao dia atao foana hoe manompo. Zay ny tsara indrindra. Zay ny toerana tena lehibe indrindra. Ny toeran'ny mpanompo ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zany toerana tena tsara zany hoe ny farany ambany indrindra. Raha Jesosy tompo sy mpampianatra azy nanasa ny tongotry ny mpianany maika avy. Isika tsy tokony hifanasa tongotra, tokony tena hanetry tena. Halleluja.
manana n'izany saina zany, manana n'le saina hoe mandefitra ianao na dia amin'ny tsirariny ary, manana n'izany sain'i Jesosy zany hoe zao tsirariny fa manetry tena ihany ianao mandefitra, tsy midika zany hoe ambany ianao fa zay le sain'i Kristy. Ny tompo ange betsaka ny zavatra tena hitanao hoe tsirariny, na araky ny lalàna, na araky ny fivavahana, na araky ny maha-olona dia misy zavatra tsirariny be dia be. Ohatra zao, ndeha ho ataontsika hoe ara-dalàna ny hoe Jesosy zany aloha azo atao ankety, azo samborina, kiza moa izy tsy azo samborina, fa na ny fomba ny samborana an'izy ireny tsy ara-dalàna daholo e. Amin'ny alina be ny lalàna tamin'izany nefa tsy maintsy amin'ny etoandro, tsisy olona tsaraina amin'ny alina zany, amin'ny etoandro misy vavolombelona, fa be dia be ny tsirariny. Afaka miteny ny tompo hoe oka aloha article 56 ny code de procédure civile tsy mety ty ataonareo ty, averena mihitsy aloha nullité de la procédure, fa nandefitra izy hatramin'ny zavatra rehetra. Ny fiampangana azy moa vao maika tsirariny. Aiza ve dia za ve zao zanakao ve Anaelina sa tsy? Tenenanay mihitsy ny marina. Eny tompoko zanako izy, fitenenan-dratsy. Zanako izy nefa zay nge marina e. Dia nomelohana satria miteny hoe zanako ny zanako. Jesosy ange zanako nomelohana izy. Zanak'Andriamanitra ve ianao? Izy ay meloho faty izy. Fa ny tian'ny olona dia ny tompo ilaza hoe tsy izy ka zay ange izy e. Dia zay tenenetsy fa nanaiky Jesosy, nanetry teniny Jesosy, nandefitra Jesosy hatramin'ny farany ambany indrindra. Aoka ho ao aminao zany saina zany rehetra. Sambatra ianao raha manana an'izany sain'i Kristy zany, mandefitra manaiky amin'ny zavatra. Indraindray aloha mandefitra ihany tsika e, tena efa tsara, fa ny antsika manapetra ny antsika. Efa feno mihitsy ny kapokako aloha e. Tena efa Andriamanitra mahita fa tena efa atreto kosa aloha tena fa Andriamanitra tsy hanametsiny ry havana izay manatriketo. Jesosy ve nanao an'izany hatramin'ny farany. Efa feno nge ny kapokan'ny tompo teo amin'ny azo fijaliana teo raha mifahalalako azy. Dia mbola tsy ampy an'ireto olona reto ve nataony, dia mbola tonga aty mihitsy ry zareo miakatra amin'ity tendrombohitra ity anaraby fotsiny ny alehany aty. Lela drava mitety zao ianao, fa tamin'ireny dia hoy ny tompo hoe eny hatramin'ny farany. Aoka ho ao aminao zany sain'i Kristy zany, mandefitra hatramin'ny farany, manetry tena hatramin'ny farany. Aoka olona tena manompo ianao. Amen. Tsy zavatra ilaina hitan'ny olona zany, tsy zavatra ilaina aseho etsero zany, fa manana an'izany toe-pon'Andriamanitra zany, zay manetry tena no azo sambatra. Zay ny lakile lehibe zay. Andriamanitra mantsy dia mijery ny fon'ny olona izy, mahita ny fihetsika ny fotsika tsirairay avy izy, dia Andriamanitra no mamaly fitianao rehefa mazoto manetry. Izy no manandatra anao, manetreteny eo ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra mba hanandratana anareo amin'ny fotoana izany. Amen. Zay ny taon'i Kristy faharoa. Ny fahatelo dia ny raha antsika namaky teo hoe Jesosy dia nanolotra ny tenany, natolony ny tenany. Ny tena tiako tsindriana zany dia hoe tsisy nanery izy, fa natolony ny tenany mba hamonjena antsika teo ambonin'ny hazo fijaliana. Misy zavatra mantsy, misy olona zao ny pompier dia hoe ny asany dia tsy maintsy mamonjy olona izy. Raha mahita olona zany zao ny pompier hoe io misy olona maty an-drano ka tsy mamonjy izy, dia enjehana maniny izy rehefa avy eo hoe naninona ianao olona efa hitanao mba vahoana ve dia tsy navotanao, non assistance à personne en danger sy ny sisa, dia efa lasa tsy maintsy mamonjy izy na tiany na tsy tiany. Dia ohatr'izay koa ny dokotera hoe rehefa olona marary eo na tiany io na tsy tiany io dia tsy maintsy tsavony io amin'ny maha-dokotera azy. Raha omena safidy reny olona reny dia mety betsaka hoe
tsy afaka anao opération aloha andro fa aloha mba hitsangatsangana kely efa tena nisy fa tsy afaka dia tsy maintsy manao. A Jesosy tsy ohatran'izay le famonjena. Ny famonjena dia mekeny amin'ny sitrapo hatrany am-piandohana ka hatrany am-piafarana. Na naiky mihitsy izy hoe ity ny tenako, ity ny raha atolotra ho anareo. Ny sitrapony nanery azy, ny fitiavany no nanery azy. Tsy nisy afaka nanery an' Jesosy mihitsy na iray ary. Andriamanitra ray tsy nanery azy. Nataon'Andriamanitra fantatra fotsiny hoe zao ny sitrapony. Fa Jesosy no nanapa-kevitra hoe tena omeko, tena atolo, tena tanterahako ny famonjena. Tiany Jesosy tsika, tiany Jesosy, tena atolo no ny tenany. Halleluja! Fanapa-kevitra maty dio. Ina moa ny lesona tiako soritana amin'izany? Lesona tiako soritana dia hoe Jesosy koa ny anisan'ny tena toe-tsaina lehibe nananany. Tokony ataontsika modely dia hoe zay mahasoa ny hafa, fantany hoe mahasoa antsika ny famonjena dia nataony amin'ny fitiavana. Zay ny Jesosy. Ary hatramin'izao dia tsy miova. Fantany hoe misy anankiray tena mahasoa antsika dia ny fanahy masina. Dia hoy Jesosy alao handeha mihitsy aloha dia ho alefako. Tena mahasoa anareo, mahatsara anareo ange ny fialako e. Tena mety be aminareo rehefa tonga ny fanahy masina. Hiakatra any an-danitra dia mirahako ny fanahy masina. Tena ilainareo, mahasoa anareo io dia nomeny Jesosy atsika. Izay zavatra mahasoa antsika rehetra hatramin'izao dia omeny Jesosy atsika. Izay zavatra mahatsara, izay ny toe-tsain'i Jesosy izay hoe ny mahasoa, ny mahatsara, ny mahamety ny hafa. Izay ny tena zany ery havana toe-tsaina lehibe tokony ananantsika mpino e. Hoe mikatsaka izay mahasoa ny hafa e. Amin'ny teny hafa dia hoy Paoly hoe aoka samy anao ny namany ho mihoatra noho ny tena. Ny lojika n'olombelona dia hoe rehefa vita izay mahasoa dia hita eo aloha ny hafa fa ny hafa aloha. Fa ny an'i Jesosy dia hoe mahasoa ny hafa aloha. Inona ny mahasoa, inona ny mahatsara, izay le fitiavana. Mampianatra anao koa ny tenin'Andriamanitra mba hanahaka an'izany fisainana izany. Hoe mba hijery izay mahatsara ny hafa, mba hijery izay mahasoa ny hafa. Zany natonga ny toko matetika alatsa-dranomaso rehefa mahita ny tsy finoana sy ny fahotan'ny olona. Nisy fotoana izy nitomany an'ilay tanàna ny Jerosalema. Inona moa ny tomaniny an'i Jerosalema? Mpanota ny olona, tsy nety nibebaka ny olona, tsy nety nino ny olona, tsy nety nandray ny filazany tsara ny olona. Latsaka ny ranomason'ny tompontsika teo anatria amin'ny fahotana. Zany natonga azy hoe zay mahasoa ny olona dia nataony daholo, nolazainy daholo. Ny kristianina tena mpanaradian'i Jesosy dia zany mihitsy. Tokony hijery izay mahasoa ny hafa. Halleluja! Tokony hikatsaka izay mahasoa ny hafa. Ary amin'ny fiainanao rehetra ny kristianina manana ny sain'i Kristy sarotra ho azy. Zany hoe tsy hivavaka ho amin'ny hafa zany, sarotra zany. Satria mahasoa ny hafa ny fivavahana ho dia mivavaka amin'ny fitiavana. Sarotra ho an'ny mpino tahaka an'i Jesosy ange. Zany tsy hivavaka ho amin'ny hafa zany e. Hitan'i Jesosy zao Petera hoe hafahafa Petera zany. Tena ohatrany tena hamatika Petera. Tena nomboka nivavaka izy. Nivavaka ho an'ny Petera izy mba tsy ho levona ny finoana, mba tsy ho levona. Ary isaoran'Andriamanitra fa tsy levona ny finoana Petera satria nanohana azy Jesosy. Jery izay mahasoa ny hafa, mikatsaka ny mahasoa ny hafa. Zany tena sitrapon'Andriamanitra. Indraindray tsika tia tena tsika Kristy. Indraindray tsika tena tia tena. Ary avelantsika ny olona tsy manana ny Jesosy ho any. Fa tsika apino indraindray hita ihany hoe tia tena tsika. Raha zavatra hitanao hoe mahasoa ny hafa dia katsao. Aoka ho faly ianao mahita ny hafa tena faly arataina. Fa indraindray tsika raha olona mbola mifampiala, mbola mifanena. Berka ne zany e. Tena tsy Jesosy kosa zany olon-kafa zany fa tsy Jesosy aloha. Mety Jodasy zany. Fampiala, tsy tena faly. Ianao tokony tena ho faly ianao. Raha mahazo tomobila hafa ny kristianina hoe mba misolo vaovao tao, mifalia ianao dia koa mba hitaingana an'iny e.
Indraindray tsika dia marary tsika dia manaintaina dia eo ianao dia hijaly eo fa Andriamanitra nga hijery ty fonao manaintaina vao maika tahininy avy vao maika marary tapaka lalan-draha eo fotsiny ianao. Ry havana izay manatrika eto, ny toe-tsain'i Jesosy dia faly izy. Hay tena mahafinaritra. Tena zany. Fa tsy hoe sosososika ianao rehefa mba mananonanina ny sasany, tezitezitra ianao, mialonalina ianao, manenjinenjika ianao, hoe vidy tomobily ry, lasa koa ianao tsy maintsy mahazo koa fa izy. Ry havana izay manatrika eto, raha bitso ihany ny tomobily iny, dia le camion mpakafako eto vao maraina ny andonan'iny. Aoka ianao anana ny sain'i Kristy. Dia io sain'i Kristy io dia faliny amin'izay mahasoa ny hafa ary miezaka manatanteraka an'izany ampitiavana. Amen. Tsy mitady tombotsoa. Misy aloha dia tena manampy fa misy tombotsoany ao. Azonareo, za zao raha vao ataoko amin'izao dia rehefa aveo anao an'ity zavatra ty, alao ataoko aloha. Tsy mbola mijery tombotsoan'ny hafa zany fa fitiavan-tena ihany zany. Fa tena manampy ianao, tena manao ianao satria izay le fisainan'i Jesosy Kristy, izay le toe-tsain'i Jesosy Kristy dia ataonao zany. Azonareo le izy. Any Madagasikara misy zavatra mampiomehy. Misy olona mody mamangy fa raha tena marina te hihinan-kanina atoandro izy. Dia amin'ny 12 eo izy vao tonga izy mamangy. Tsara le izy zany mba hoe mba mijery namany tamin'ny fahasalamana fa ny tena marina ny ao aoriana dia hihinan-kanina ny tanjony koa. Hoe raha mamangy ao dia tsy maintsy mahazo sakafo. Dia alaiko sara zany izay. Izay koa tsy misy aty dia izay mihitsy lohatran'ireo. Hoe raha mbola izany ny toe-tsaintsika dia tsy mbola toe-tsain'i Kristy zany, mbola lavidavitra ihany. Miovà amin'ny fanavaozana ny saina, izay mahasoa ny hafa. Izay mahasoa. Aoka ho faly ianao raha azon'Andriamanitra ampiasaina ho fitahiana ho amin'ny hafa. Aoka tena hiravoravo mihitsy hoe tena fahasoavana kosa zany mba zaty mba nampiasainy ny tompo fitahiana. Esory reny fialonany reny, tsy mahasoa anao reny. Ianao ngena mialina ary tsy tonga ny volanao any amin'ny banky. Za tsy mbola nahita hatramin'izay nielonako zay tena lasa nanan-karena mihitsy tena hijoro-vavolombelona mihitsy hatramin'ny elonako dia niova be mihitsy ny fiainako e. Ie, niova ny fiainanao ary minao fa ho amin'ny ratsiratsy kokoa. Satria simba ianao, reraka ny fonao, marary ianao, misento lava ianao, mifaly ny amin'ny fitahian'Andriamanitra ny hafa. Manana ny toe-tsain'i Jesosy Kristy. Amen. Jesosy ange zany e. Jesosy tsy hoe za ihany nanasitrana dia reto mpianatra reto mba ampianatra. Sao dia manahirana koa fa za tsy hanasitrana mihitsy ianao fa aloha le vavaka direkta ihany fa raha hoe misy fametrahantana zany tsy anao fa manjary lasa alaina ny toerako. Fa Jesosy tsara izay mahasoa antsika no atao. Amen. Manana ny toe-tsain'i Jesosy. Manana koa ny toe-tsain'i Jesosy, jereo ny mahasoa ny manodidina anao. Manana olana daholo ange ny olona rehetra. Ny olan'ny olona rehetra dia mpanoty izy. Mila ny famonjena. I olona mipetraka akaiky eo mpifanolo-bodirindrina aminao eo ange mpanoty. Mila ny famonjen'Andriamanitra. Io le fividiananao mofo vao maraina io nge mila famonjena e. Io le namanao io le mpiara-miasa aminao io. Raha Jesosy no teo amin'ny toeranao dia azo antoka hoe nitaonany reny izy. Nampahery an'ireny izy, nitarika an'ireny izy raha Jesosy no teo. Satria neny Jesosy izay no mahasoa an'ity olona ity. Atokosa. Naseho tamina ny lorany ny tena tsika tokony anana n'izany sain'i Jesosy. Hoe ty olona ity dia very ety ny mahasoa an'ity olona ity dia mifamonjena. Fa indraindray tsika mangina ry havana. Indraindray tsika ohatra hoe tsy hitatsika. Tena za tena mila mivavaka tsika e. Fa indraindray ny masotsika efa tena nikatona tsy mahita intsony hoe very ane ny olona tsy manana an' Jesosy indraindray. Misy sasasasany hitatsika fa ny sasany ohatrany hoe hitanareo ohatrany hoe tsy marary intsony tsika mahita ny olona manota. Ohatrany hoe c'est normal. Indraindray ary efa imehezana fotsiny. Azonareo mahita mpivady miady dia mime fotsiny dia manahirana koa. Dia ny soton'le
le vehivavy tamin'ny sanga amin'ilay rangahy dia falifaly misy olona mamo dia meme ny olona mahita ny redaredany eo anisan'ny reny tsika pino indraindray efa tsy tena tsy fa Andriamanitra raha Jesosy ny teo aho dia tena na ny ranomasony ary latsaka efa ahoana tsy maintsy taoniko reto ary zay no natongazo ny baiboly hoe na andehandeha na anao soa ny tety tanàna ny tety vohatra nitory ny filazantsara ny fanjakana satria tiany amin'izay na ny olona reny tokony hanananao zany toe-tsain'Andriamanitra zany tsaroako eto ilay tenin'ny Estera hoe ataoko ahoana no fijeriny loza an'izao ny fireneko ataoko ahoana ny fijeriny fandringanana ny amiko sarotra be ho an'ny Estera mihitsy zany hoe zaho velona dia reto olona reto faty tsy mety tsika ny riavana ho velona satria manana an' Jesosy ianao hoy Jesosy zao mifananganana ny maty tsy fiaina zay mino ana dia maty dia ho velona indray ianao nge ho velona mandrakizay hiaraka amin'Andriamanitra ianao hiadana ianao fa misy olona nefa ho faty mandrakizay hijaly mandrakizay satria mbola tsy manana an' Jesosy aiza ho aiza ny saitsika aiza ho aiza ny fotsika mba tena tohana ve mba tena manana an'izany faniriana lalina zany ve sa indraindray efa lasa variana ka mila fanavaozana avy amin'Andriamanitra misy hira zay tsy haiko izy amin'ny hira azy le hoe dray andro any dia ho any an-danitra isika raha ho any an-danitra isika hijoro eo amin'ny fitsarana dia ho any an-danitra dia isy olona maty dia hoy ny sasany amin'ireo olona very ireo manao hoe fanahoana ny tsy nambaranao ahy Jesosy tsy naseho anao ahy izy fantatrao fa very hitanao isan'andro ary misy mpanota tena hitantsika isan'andro namantsika akaiky ary ny sasany fa mangina fotsiny isika riavana zay manatsika eto manana ny sain'i Kristy jereo no mahasoa hafa amen ho faranako izao tenin'Andriamanitra izao Jesosy no tompontsika ataontsika nahakasy mety misy lesona hafa azontsika tsoahana fa faranantsika amin'ireo teboka anankitelo ireo ihany aloha hoe Jesosy ny tena mampiavaka amin'i Jesosy amin'ny lafin'ny fomba fijery fomba fisaina ny Jesosy dia ireo le hitantsika teo ireo namoa hoe zay sitrapon'Andriamanitra ihany zay faharoa manarak'izay manetry tena ihany ary fahatelo ny hafa tompony hitanao manokana sambatra ianao raha manana faniriana hanahaka an'i Jesosy satria hovokisan'Andriamanitra ianao zay mangetaheta dia hovokisana tokoa mantsy fenony ianao Andriamanitra manampy ianao ahatonga anao ho tonga tahaka an'i Kristy